sady velonao anaty naonano hitano trika vehivavy feno finona sy fanantenana mitraka sy mandresy ze raha Jehova no itokiko de fanantenana hoay izy. Finaritra miarahaba antsika rehetra ry havana isany ry longo jiaby. Mahafinaritra ny teny an'ilay hoe longo zay ry havana tsy tapaka faly indray manonona ny fahatsarany tompo ho eo amin'ny fiainanao, fa indrindra ianao zay mampandroso izao fizarana izao. Jesosy dia nilaza hoe zay tokantrano mampandroso anareo dia aza ilaozana fotsiny na andalovana fotsiny fa tonono amin'izay tokantrano izay ny fiadanako. Ka azo antoka hoe ao anivon'ny tokantrano ianao io, eny mety hoe eny an-dalana anaty fiara tsy fantatro, fa ny mazava aloha dia anatina toerana ianao ka naiza misy ianao zany ka mampandroso izao fizarana izao ianao dia tononoko marina tokoa fa anjaka anapaka ao anivon'ny tokantrano ny fiadanan'ny tompo. Amen. Raiso amin'ny amen fotsiny dia ho hitanao fahatanteraka tokoa zany. Amen. Ie, ampifaliana indray no hitongavana eto amintsika, hitondra fizarana avy amin'ny tompo. Vao hitanao moa zany lohateny dia hoe vehivavy indray ny resaka. Ie, dia hozy ianao hoe sao dia tara indray ary raha vavy zany efa lasa ange ny valomarsy. Ahoana zao ianao vao hiresaka momba ny vehivavy? Eny, satria tsika tsy manaraka ny fetim-behivavy iray isam-pirenena fa manaraka ny taridalan'ny fanahy masina. Ny valomarsy iny zany lasa, fa ianao mbola miaina androany. Dia ny tiany Jesosy atao amintsika sy ianao zany ny andro rehetra ny passé mandalo iainako sy iainanao, fa indrindra ianao raha vehivavy dia azontsika ifaliana miaraka amin'ny Jesosy. Raha ohatra ka miandry isaka ny fety ianao vao hifaly dia matiantoka be. Zareo tsara fa be da be zao nankalaza nandany vola nanao fitafiana sy ny sisa tamin'iny valomarsy iny fa mety iny andro no mety ny faliany. Fa taorianan'iny zao hatramin'izao androandroany zao dia tsy haintsika na mety mitomany iny olona iny mety misy zavatra maro ohatran'ny hoe nandalo ny serana fotsiny ilay valomarsy. Fa za teteny ianao rehefa Jesosy no ampandrosoanao marina eo amin'ny fiainanao dia isan'andro ianao dia afaka mifaly mifety miaraka aminy. Noho izany tsy noho ny amin'ny fetin'ny valomarsy no hitontona ny fifampaherezana na firesahana momba antsika vehivavy, fa amin'ny fotoana rehetra dia afaka mifampaheritsika, afaka mifampitarika amin'ny tsara sy amin'ny fananarana sy amin'ny sisa rehetra izay tiany tompo hitondrana fiainantsika sy ianao raha vehivavy. Noho izany mety foana zany andro rehetra na tsy valomarsy aza. Ia, ka tombony ho an'ny velona zay velona androany ny mandrendray ny hafatra Andriamanitra. Halleluja. Fa mialohan'ny tongavantsika amin'izay teny na hafatra zay entin'ny tompo ifampizarantsika eto amin'izao dia raha mety ianao dia andao aloha tsika sy ianao hivavaka. Fantatratsika fa ny vavaka no manova zavatra. Ka mizatra tianao hiova avy eo amin'ny fiainanao, mivavaha aloha ianao. Ary ny vavaka ataonao zaho hivavaka, fa ianao koa tiako mba hivavaka, sokafo mihitsy ny vavanao. Dia mitenena mihitsy ianao amin'ny tompo hoe Jesosy ampiteneno raha vavy io raha misy zavatra tiandray hanovanao fiainako mahavehivavy raha misy zavatra indray tianao hananarana na hanomezanao lesona mba hiainako amin'izay hanatanterahako an'izay ambim-piainako izay teny ampaherezanao tsy hainao na fampaherezana io na fananarana io na inona fa dia hoe ampiteneno raha vavy io.
ary raha ianao satria moa zany tsy hoe ny vehivavy ihany kosa no miaina, ianao raha lehilahy ihany koa afaka miteny koa ianao io ranabavy io Jesosy ampiteneno izy mba ahafahako indray mandre ny teny izay tokony ahaizako miara-monina amin'ny vadiko eto anivon'ny tokantrano na izay fomba iraisako amina vehivavy izay tokony hitondrako ny fiarahamonina tsara avy aminao. Ka ny vavaka ozy izy atao manova zavatra ka raha mety zany ianao dia sokafo mihitsy vavanao fa tsy izaho no andrasanao fa ianao koa no miteny sy moa tena tsy afaka mihitsy ianao dia raiso amin'ny amainina fotsiny dia tanteraka izany. Amen. Ndahoary. Alleluia. Samy mivavaka ary ray masina tsara indrindra, tsara tokoa ianao sady mpanao ny tsara. Ary ianao ilay rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao Tompo ny amin'ity fotoana ity nomenao fafana indray ny tenako afaka hitondra ity teny izay hoentina hifampizarana eto indray teninao izy ity Jesosy fa za dia fitaovana tokoa hitondra ity hafatra ity amin'ny tsirairay avy izay homenao fafana andre amin'izao fotoana izao. Tompo fantatrao mpanjaka ianao ary ny tenin'ny mpanjaka tsy azo entinkentina foana raha tsy miaraka amin'ny baiko raha tsy miaraka amin'ny daladala ny fananao raha tsy ny fanahy masonao mihitsy no miteny dia tsy zavatra ho voaraina ho fantatra eo anatin'izany teninao izany. Noho izany ity aho manaiky ho fitaovana ho ampiasainao ary ny vavako fanahy masonao tendreo ampiteneno aho mba toy ny fiteniny efa mahay raha hiteny. Ary ny olona tsirairay avy izay homenao fotoana hiaino amin'izao fotoana izao aoka io fanahy masonao ihany no hanokatra ny ritsim-pandrenesana tsirairay avy ka na iza ny izy homenao fafana hiaino fa indrindra ho anay vehivavy dia mba handre hisokatra ny fo dia ilatsahany izany teny homenao izany dia ianao ihany anie nahita ny vokatra eny aminay Jesosy ka izao mitenena ianao indreto izay tsirairay avy vonoka andreanao tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy ihany koa mitenena amin'ny olombelona rehetra izay homenao fafana andre izao fifampizarana eto izao dia ho zaraina sy ho sokafana ny teninao dia ho zaraina amin'ny analany anaranao Jesosy ity fizarana ity. Misaotra Tompo. Halleluia. Amen. Amen. Ianao efa nanana ny teninao tao dia izay ny avy ety amiko noho izany afaka miratra amin'izay masonao anokatra baiboly sika sy ianao sady manokatra baiboly sika no tsy manadino mampatsiahy an'ity teny ity foana hoe ho anao izay vao tena sambany nanokatra sy miaino ny fizarana tonga teto amin'ity pejy ity dia raha mba mety aminao dia s'abonner ny page na ataovy j'aime dia amin'ny fotoana hafa rehefa ny tompo manendry hoe zarao indray ity dia mahazo notification ianao rehefa tonga ato ny fizarana izay anendren'ny tompo ny mpikambana izany ka raha tsy mampaninona na ianao ato amin'ny page no manaraka na ianao ato amin'ny YouTube afaka s'abonnenao dia mahazo notification ianao amin'ny andro hafa dia izany rehetra izany dia fiaraha-miasa avokoa ka efa misaotra anao zadiny amin'izay fankatoavana izay. Eny raha madika baiboly sika satria dia ny ten'Andriamanitra ihany no azontsika hifampizarana ary mino koa fa baiboly dia mitovy avokoa dia mitovy amin'ny anahy ihany baibolinao dia sokafantsika eo amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa dia eo tsika no maka ny teny izay hoentin'ny tompo hifampizarana fa izao raha mety aloha ianao dia fiaraha-miasa ny antsika sy ianao raha mety ianao dia rehefa malalaka dia vakio ny Genesis toko voalohany hatrary amin'ny azafady toko faharoa dia amin'ny andriny voalohany ka hatrany amin'ny farany fa satria moa izany fotoana fohy ora sy lava ny orantsika sy ianao eto dia tsy afaka andeha hamaky ny andinin'izy rehetra fa izay ny fingaina tao anatin'izy tia ny tompo hifampizarantsika ihany no hifampizarana izany fa ianao no mba mameno ny banga ka mamaky azy rehetra rehefa malalaka dia izao ao anatin'izay koa dia mbola ampiko kely hoe hitantsika rehefa mamaky amin'ny bokin'ny Genesis sika dia boky voalohany ato amin'ny baiboly izy io ary somary hoe mivadika kely ato amin'ny toko voalohany tsika sy ianao dia ina zavatra hitantsika ao na ny soramandry ao dia ny hoe ny namorona an'Andriamanitra izao tontolo izao.
zany hoe ny nanaovan'ny lanitra sy ny tany nahariny an'izao fiainan'izao zany. De raha vao mahita an'izay zany sika ka miditra ao amin'ny Genesis toko faharoa indray de mahita indray sika ny soramandry ao hoe ny saha tao edena sy ny toetry ny olombelona fony sy mbola nanota izy. Zay zany hitantsika ao anatin'ny Genesis toko faharoa. Za mino fa tsy vao zao anao namaky baiboly ary tsy normal kosa raha amin'izao vaninandro misy antsika zao ianao de tena tsy mamaky baiboly mihitsy indrindrandrindra fa taty amin'ny Genesis ety efa tokony ho haitsika be izy io. Fa zao ndraindray koa mety noho be arehana be anao de tsy de tena mamadika izy io de tsy maninona fa averiko aminao zany de izay teneniko anao fa kio aloha amin'ny toko voalohany de avy eo koa makato amin'ny faharoa de mba mitadidy ianao inona tokoa moa zany nataon'Andriamanitra tamin'ity tany ity fa sao de rendrena be amin'ny zavatra maro ianao anika ny zavatra tokony ho fantarina sy iainana adinodino. Noho izany anao lakilosy fanerana anao zany mba afadio baibolinao fa za primina fotsiny ao ny indrindra ary zany amin'izany hoe voalohany zany de ary tia farany be ty daholo ny tadavantsika ny famolanina sy ny karazany fa ty amin'ny voalohany ity efa tany amin'ny voalohany tokoa zay fa aleo fakio foana ny tenin'Andriamanitra. Mbola miteny foana io mandraka ty androany ty. Noho izany maniraka anao mba azoto hamaky baiboly ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra marina. Amen. Eny ary zay no ela ary fantatra efa sindrindraony ianao fa daholo fakitsika ny teny Genesis toko faharoa de ery amin'ny andininy fafito no raisika voalohany zany de vakitsika io teny io amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vovotany no namoronan'ny Jehovandriamanitra ny olona ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Alleluia. Ahoana izy ny teny teo? Vovotany izy no namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia nasiany fofonainy ihany no nataony teo amin'ny vavorony raha olombelona namoronany azy ka dia lasa tonga olombelona lay olona. De hidina indray sika sy anao zay nteniko zay mandingadingantsika hidina indray sika sy anao ery amin'ny andininy 9:20. Raha eo zany eo amin'ny tefany masonao baiboly de midina kely ianao. Genesis toko faharoa eo amin'ny andininy 9:20 de ozy ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jehovandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy. Wow. Anorina vehivavy Andriamanitra mba ho sahazan-draha lehilahy satria araka ny hitantsika tery ambony ery teo amin'ny andininy fahafiry izy iny 7 de ozy izy hoe namorona namolavola vovotany izy zany mba ataony olombelona de noforoniny indray zay le natao noforoniny toy ny endrik'Andriamanitra ihany zany sika de nasiana an'ilay fofonainy ihany de zalany tsofina ohatran'izay de lasa nisy fofinaina ianao lasa nisy fofinaina itsika olombelona. Zay izy raha resahana fa Adama sy Eva ny tena resaka eto satria tany no niandohan'ny olombelona zany. De rehefa hitantsika zay teo de hitan'Andriamanitra zany fa hoe raha nisy zany Adama tamin'izany fotoana zany de niaina irery izy na seho teo aminazy daholo ny zavamaniry ny tany amin'ny asan-drano rehetra tany sy ny sisa de hita fa tsisy vady sahaza ao anazy tamin'ireny fa lasa teny hoe Andriamanitra ihany no nikirye vady sahaza ho an'ny Adama. De zao zay moa nataoko anao hoe vakio izy rehetra zany fa mba ahafahanao maharaka an'le izy zany zalany hoe avereny vakio misy ilay Genesis zany. De inona zavatra nisy ary Jehovandriamanitra ozy izy nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Ohatrany hoe mangina irery marina zany lehilahy raha mipedradrery fa aleo izy ihany no nisahirana. Zereo tsara nisahirana nanamboatra vehivavy ho an-draha lehilahy ho vadiny.
Halleloia. Tsy raha lehilahy no ny sahirana nitady tany a, fa Jehovah Andriamanitra mihitsy no ny sahirana satria hitany fa manirery raha lehilahy. Dia izy no nitady vady ho sahaza ho azy. Dia ndao fa hidina indray tsika sy ianao e. Hidina indray tsika raha eo amin'ny baiboly ihany no masonao. Dia ry amin'ny andininy faraika amin'ny 20 indray vakizitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra na azafady nisy fahatapana kely izy iny teo fa tsy maninona eo amin'ny fifantoana hatransika. Averintsika ho vakiana eo amin'ny andininy faraika amin'ny 20. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondriatory andra-lehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona ny nofo ho solony. Ary ny taolan-tehezana izay nalain'i Jehova, ny taolan-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny-dralehilahy. Ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany ireo. Ary ny tanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala henatra izy. Amen. Amen. Mifara amin'ny amen hatrany ny tenin'Andriamanitra. Raha hiakarantsika kely ery amin'ny fahavalo amby 20 dia ozy izy ny teny hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia hanaovako vady zaza ho azy izy. Amen. Tena marina tokoa araka ny efa nivoalaza teo hoe tsy mety raha manirery raha lehilahy fa mila olona namana. Dia tsy ilay olona no asain'ny tompo mandehandeha mitady na mamorona zavatra mba atao ho vady, fa Andriamanitra mihitsy no mitady ary mamorona andeha mba ho vady na ho naman-dralehilahy. Etsika dia mahita raha ery amin'ny faraika amin'ny 20 hoe ary Jehovah Andriamanitra nahasondriatory andra-lehilahy ka dia natory izy. Eto izany dia mazava be ny teny fa navela natory raha lehilahy. Satria moa izany dia hoe Jehovah Andriamanitra no hitady vady ho sahaza ho azy. Dia navela natory raha lehilahy ka dia natory izy. Dia naninona? Dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy lehibe, izany hoe Andriamanitra mihitsy, ka nanakombona ny nofo ho solony. Miara-mamaky sika ary miara-nahita izany ny teny fa raha vehivavy tsy novolavolaina tamin'ny analan'ny vovoka ka nitsofina ny fofinainy ka lasa velona, fa tamin'ny analan'ny ralehilahy ka nampatoriana izy no nangalana ny ravehivavy. Izany hoe nalaina tamin'ny taolan-tehezany, tamin'ny taolana izany ravehivavy. Ozy ny teny hoe ary Jehovah Andriamanitra ozy izy nahasondriatory andra-lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taolan-tehezana. Avy aiza izany ianao raha vehivavy, isika raha vehivavy, avy aiza? Avy tamin'ny taolana. Izany hoe sika vehivavy ity izany spesiala matanjaka taolana izany, mafy izany sainao ve efa nahita taolana malemilemy, taolana mafy. Sika vehivavy mafy fa tsy araka an'izay voalaza hoe vehivavy fanaka malemy, fa sika olona mafy satria nalaina tamin'ny taolan-tehezan-dralehilahy. Ary izay izany no mahatonga ny hoe tsy ianao no mitady vady raha vehivavy na ianao raha lehilahy, fa Andriamanitra mihitsy no efa manana anjara voatendry ho anao, taolan-tehezanao. Iny no vady ho namanao eo anivon'ny tokantranonao. Diso be izany raha ny vehivavy mitady lehilahy, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy araka ny baiboly izany mazava be, fa satria raha lehilahy natory no nangalana ny ravehivavy ka dikan'izay
Andriamanitra no mitady vady ho ny olona mpifankatia fa tsy ianao no mitady. Izany hoe manana ny anjara voatendry avokoa izany ny tsirairay avy. Dia ny zavatra tena horaisitsika ao anatin'izay. Amin'izao manko dia hoe vehivavy araka ny teny teo fanaka malemy. Vehivavy mora hananina, malemilemy fihetsika. Dia efa voalaza nefa efa manekeny vadinareo dia mila manaiky, mila salan'izao. Fa izahay te hiteny isika, indrindra ho antsika vehivavy, isika anie tsy olona mora malemy e. Tsika anie nalaina tamin'ny taolana e. Tsika anie olona matanjaka e. Olona matanjatsaina, matanjam-po. Zareo nge ny lehilahy mialatsiny aminareo lehilahy. Fa misy ny lehilahy dia tena hoe vao misy anona kely dia fa tena tsy tafy ty e, tsy mety misy ty, tsy tafavoaka ty, kivy. Fa ny vehivavy manana tanjatsaina ary tonga dia misy finoana izay matanjaka izy manao an'iny. Manana tolo-tsaina tsara. Izany ny vehivavy izany. Ianao izany raha vehivavy aza manaiky olembenana, aza manaiky poretina hoe fanaka malemy io, fa ianao olona manana saina, ianao manana hery, ianao manana tanjaka, ianao no omen'Andriamanitra anao. Eto izany tsy hoe ianao no loha amin'ny tokantrano ao tsy ianao no manao izay fomba rehetra higidenao vadinao Ny lehilahy manaiky an'i Jesosy ny lehilahy, ny vady manaiky an'ny lehilahy, ny vehivavy manaiky an'ny lehilahy. Fa izao amin'ny fijoroana amin'ny lafiny rehetra satria tsika anie ka olona nalaina tamin'ny analan'ny taolana e. Mazava fa lasa vovoka daholo rehefa maty fa eto tamin'ny namoronana an'Andriamanitra. Raha lehilahy no fironina ny volavolaina tamin'ny analan'ny vovoka, fa tsika sy ianao raha vehivavy nalaina tamin'ny taolana tehezan-draha olona kefa manambady ianao. Aoka izany ho fantatra olona important amin'Andriamanitra ianao io, tsy olom-poana ianao io. Mety ozy ianao hoe za nge tsy zaza niriny pare accident tongavanao, tsy accident izany tongavanao teto, fa olona efa nikasain'Andriamanitra nisy ianao na somary pare accident izay tokoa azy. Fa izao raha ianao ilay vehivavy maheno an'ity fizarany ity dia maherezy ianao fa ianao olona nalaina tamin'ny taolana, olona mafy. Zareo nge ny vehivavy anivon'ny tokantrano mihazakazaka izy hienjena hiazakazana avokoa ty rehetrarehetra ty, mikarakara tokantrano, miantsena, maka mpianatra, mikarakara sasalamba, manao niazana takatry ny tanany daholo, tisy tsy maintsy vita parivany andro tonga ndrariva mbola hikarakara andramose koa tonga, manao ny tisy ty, manao devoir amin'ny mpianatra, mijery koa ina koa ny rapitso. Zany ny tanjaka ny vehivavy zany. Fa ny lehilahy inona ny azy? Mampidi-bola fotsiny izy dia reraka raha matoa dia mena sakafo, izy mbola atao ohatran'ny zanaka koa indraindray. Misy ny lehilahy ohatr'izany, fa misy ny lehilahy tena manampy ny vadiny satria mahita hoe tena sahirana mafy ny vadiny nandritra ny iray andro. Fa izao mbola sahanin'ny vehivavy avokoa, fa ny lehilahy dia voafetra ihany. Ary malaky tsy dia misy finoana mijoro zay nge mahatonga hoe vady-panampy ny vehivavy, manampy amin'ny saina, manampy amin'ny zavatra rehetrarehetra, conseil rehetrarehetra. Isika vehivavy manome an'ireny, tena vady-panampy. Ka noho izany raha nankalazaina no hito maro sa zahay tia teny aminao fa ny andro rehetra omen'Andriamanitra anao dia azonao ankalazaina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ary amin'ny fanompoana, amin'ny fitiavanao ny nivony ankonanao, maherezy ianao, matanjahy ianao. Mety ianao ilay vehivavy ilay mitomany lava, misy olana ny tokantrano fa maherezy ianao. Aza mitolevika, aza mitomany, mitrakay ianao. Nalaina tamin'ny analan'ny taolana ianao, olona mafy ianao, mafy fo, mafy saina, matanjatsaina, tsy manaiky lembenana. Tsy hoe andeha anohatra ny vady eo anatin'ny trano ao anatin'izay fa tary tsara mandeha amin'ny fahendrena foana. Manekeny vadinareo, ekeo ny vady. Ianao koa raha lehilahy, atao ny vadinao, mahazo anjara koa nge ianao amin'ity hafatra ity, fa tsy hoe ny vehivavy ihany na dia ny titra azy hoe ny vehivavy, fa ianao raha lehilahy, atao ny vadinao, meo fitiavana izy, mba tsy tonga anazy ho kivy satria mila fampaherezana koa izy amin'ny fitiavana tolotra ao amin'io asa betabesahany ao an-trano io. Ilainy fampaherezana avy aminao, ilainy fitiavana tolotra ao amin'io vadinao io. Fa ny zanaka jereo nge, ny zanaka misy tena hoe vitsy ny mananki-po amin'ny ray fa amin'ireny avokoa. Dia reny dia mila fiarovana, mila fitaizana tsara, mila
enjena avokoa mila fitiavana aminareo lehilahy ny vehivavy ka zao eto moa raha voalaza sika dia satria araka ny teny teo mivakisika tena farafarany ambany hoe ny faly monko zany raha lehilahy satria hoe dia ankehitriny izy dia taolana avy amiko teo izy ary nofo avy amiko dia tian-draha lehilahy satria nalaina tamin'ny analany ihany dia tiany zany eo ilay fifankatiavana zay nge ilay fifankatiavany mpivady dia tena Andriamanitra no nametraka ilay izy tao am-po tsy ny foroporomona fotsiny fa Andriamanitra misy nampisy an'ilay izy dia rehefa mivady mifankatia rehefa hoe mitokana ny olona roa mpivady lasa hoe ity zany anjara voatendry ho azy tsy mahazo mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny intsony mazava ho azy fa makaiza mitokana mandao ny ray sy ny reny dia mitokana ho ankonana iray indray ary iny izy roa mitokana iny dia omeny Jehovahandriamanitra taranaka indray dia rehefa misy taranaka mipoitra dia mitovy amin'izy na mitovy amin'ny lahy na mitovy amin'ny vavy eo zany na mahatanteraka ny hoe iray ihany izy roa zany ray ihany mitovy endrika amin'ny ray na mitovy endrika amin'ilay ray satria tena ilaina tamin'ny taola tehezana raha vehivavy tasika zany fomba fiasan'Andriamanitra mahafinaritra be io Andriamanitra antsika io zany namirony any antsika olombelona mba hisiny koa taranaka ao anivon'ny tokantrano ary io tokantrano ny lazy vavy io le noforomina teto io ny teny resantsika teo ihany io ihany no tiany anjakany hampitombo ny firenena satria dia tena hoe hampitombo ny olona eto ambonin'ny tany ny sina mpivady hiteraka zany fa ny devolo nangalatra resaka fitiavana ka lasa misy takalony le fitiavana dia lasa ohatra ny vidim-bola lasa ohatra ny misy hofany lasa misy takalony zany le fitiavany lasa foatra ny hoe fafinaretana vetivety fa Andriamanitra raha nampisy any Adamaseva toy izao resantsika eto izao dia tsy izay ny tanjon'Andriamanitra mba hisiana taranaka mameno ny tany ho feno amin'ny analany ahoana moa ny tany raha tsisy ny lahy sy ny vavy ny mifanambady ka isika rehetra ianao vehivavy indrindrandrindra ianao ne no afaka hanatsonana ny firenena satria avy amintsika vehivavy ny sy ny taranaka dia hono izy ianao ka ny lehilahy ahoana avy amin'izy roa tsy afaka misy zany ianao vehivavy raha tsisy ny lehilahy ary tsy afaka misy koa ny taranaka raha tsisy ny vady ny lehilahy zany fa zao ianao no lalana ray ny sin'ilay zaza teto tany ny voan'ny zaza jereo tsara fa tsika nge tsy nahalala an' Jesosy raha tsy nisy an'i Maria ataoko efa atao Josefa fa tsy natao tany amin'i Josefa ilay zazakely satria tsisy fomba hivoahana any amin'i Josefa any fa tao amin'ny Maria nisy azy amin'ny maha hoe vehivavy azy ny kibo mitovy fa tany amin'i Josefa tsisy tranjaza nametrahana an'i Jesosy fa tany amin'ny Maria no nisy an'izay Maria zany vehivavy voalohany nahafahana nahalalantsika an' Jesosy ary raha mahitsika ato amin'ny baiboly anie be da be ny vehivavy manana ny asany tato ary nahandresy vehivavy zany tena ilain'Andriamanitra tena misy tsika zany tsy misimisy foana fa tena misy ilana Andriamanitra tsika vehivavy oka ianao tsy any ambanin'ny tenanao oka ianao tsy ianao tsinitsina ny tenanao raha vehivavy fa tena misy ilan'Andriamanitra anao eto raha mijery sika ny tantaran'i Estera i Estera ngeka anisan'ny olona zay natao fitaovana aninona hanavitra firenena i Estera dia fanavotana ho an'ny firenena tamin'ny fotoana nisy ny hoe ady tamin'ny Jiosy dia ny tantaran'ny Mordekay moa zany ianao efa mpamaky baiboly fantatrao zany zay nge natonga nateny aloha teny hoe verena misy ianao mamaky baiboly hatrany amin'ny Genesisy ihany fa indraindray tsika zany re zavatra efa fantatra dia tsy efa fantatra reny fa tsy isony ny fampiarana azy eo amin'ny fiainana ny fankatoavana azy zany zao tantaran'i Estera zany dia azonao jerena tsara zany ao amin'ny baiboly ao tsy omeko anao avy aza ny toko sy andininy satria lasa mandray vonona fotsiny ao fandahana afa-teo ny baiboly aiza ho aiza zany Estera zany fa zany vehivavy zany nampiasaina ho fanavotana ho an'ny firenena iray manontolo
nisy antom-pisindra Estera teto tany ary ianao mahita koa sika Maria. Ary ny olona moa misy miteny hoe ny vehivavy tsy tokony toriteny eny amin'ny pilipitra eny, tsy tokony hitsangana am-piangonana fa tsy haiko maninona moa no natao resaka izay. Fa za eto miteny antsika fa ny vehivavy tena ilain'Andriamanitra. Ary raha mahita ny antsika iza ny olona nisehoan'i Jesosy voalohany fa gasy sy Maria. I Maria Magdalena sy Maria raika tonga tena pasana voalohany. Tsisy resaka lehilahy teo fa mbola vehivavy ny resaka eto. Mbola tany ny analan'izy ireo no nilaza ny tsara nilaza tany eo ry Petera sy ny sisa vao niazakazaka teny am-pasana. Tatsika amin'izany mbola ilaina foana ny vehivavy. Mbola misy ilana ary tokony hitory tsisy azo tapenam-bava ny vehivavy. Vehivavy za eto miteny io tsy azo tapenana mihitsy. Fa ny fanahy masina ny teny hoe ataovy ty torio ty. Ampaherezo ny vehivavy namanao. Mijoro ny vehivavy. Tsy natao ho an'ny lehilahy kely lanitra, natao ho an'ny olombelona rehetra. Ny fanahin'Andriamanitra afaka milatsaka amin'ny nofo rehetra. Na kely na lehibe na antitra na tanora na lahy na vavy. Ahoana misy ny vehivavy ny tapenam-bava tsy teny. Miala tsiny raha lehilahy fa izay vehivavy dia mijoro. Misy ilan'Andriamanitra na eto amin'ity tany ity. Hanavitra ny firenena. Hamonjy ny ankohonana, hikarakara ny ankohonana, ny ankohonana ao ny ministera voalohany. Raha vehivavy isany ao amin'ny tokantrano amin'ny ministeranao voalohany nampiasian'Andriamanitra. Tezao araka ny fomba an'Andriamanitra ny ankohonanao. Ataovy manjaka ao anatin'ny tokantranonao ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly. Aoka hiaina ny mpianakavy. Raiso ny rôla maha-vehivavy antsika. Raiso ny andraikitra. Azo atao mandalo aminao fotsiny ty tany ty. Maro be nge ny vehivavy voalaza fa nampiasain'Andriamanitra atao amin'ny Baiboly. Izany resana atao izany hoe niseho tamin'ny i Maria Magdalena sy Maria iray ry i Jesosy tamin'ny voalohany rehefa nitsangana tamaty. Izay amin'izay vao hoe niona tamin'ny mpianatra fa fotoana tany amin'ny tany Galilea. Ka sika vehivavy tena misy antom-pisisika eto. Tandremo ianao manao tsinitsina ny tenanao. Ary tandremo manaonao foana fa ankehitriny manko maro ny vehivavy samy vehivavy mifankatia. Tsy ara-Baiboly tandremo dia tandremo. Tsy izany no nampiasian'Andriamanitra antsika. Fa nalaina tamin'ny tonlatehizan-dehilahy. Lehilahy no mila vady fa tsy vehivavy. Na lehilahy samy lehilahy mifanambady na vehivavy samy vehivavy mifanambady tsy azo atao. Ary zavatra tena mampalelo an'Andriamanitra fahotana mamenatra an'Andriamanitra. Satria tsy izay namoronana antsika raha vehivavy, tsy izay namoronana anao raha lehilahy. Fantarinao tsara izay. Ho an'izay efa ao anatin'ny tokantrano. Kolokoloy tsara ny tokantranonao. Mba ho fonena an'Andriamanitra. Itsika vehivavy anatin'ny fisian'izao firenena misy rehetra zao. Tamin'ny analantsika vehivavy nisy ny fitomboan'ny olona ao anatin'ny firenena iray. Tsy hoe miady zo sahala ny ankalazain'ny ny firenena ray manontolo. Miady zo hitovy amin'ny lehilahy tsy izay eto ny resaka. Fa ianao nalaina tamin'ny taolana, matanjaka ianao, matanjatsaina ianao, matanjam-pinoana ianao, vadim-panampy ianao, manana antom-pisiny ianao, tsy miady vitana amin'ny lehilahy, hita hitovy amin'ny lehilahy hoe matanjaka satria izay hoe nalaina tamin'ny taolana dia matanjaka dia eo fa iseho makalohany eo anatin'ny tokantrano tandremo. Mila ambany lehilahy foana. Fa eto be dia be ny rôla mila raisitsika vehivavy. Ary iseho izay fa izay ny antom-pisinao. Ary amin'ny fotoana rehetra tsy miandry valo marsa vao hifety sy hifaliny amin'izany ianao isan'andro isan'andro. Atao fety ho anao falifalia faravoravoan'ny fonao ny fiainanao. Koa ianao ka ny olona anatin'ny tokantrano raha tsy hita azy anaovana azy. Izay natao anjakao, ampanjakao anatin'ny tokantrano ny tenin'Andriamanitra. Fa na misy aza ny olona toy ny rivotra mandalo izany. Fa rehefa tsy feno ny Kristy ao anatin'ny tokantrano dia izay izany araka ny teninao izay hoe olana zato hoe tsy hita azy anaovana azy. Fa hitanao ny anaovana azy rehefa manjaka ao Jesosy Kristy. Ianao raha vehivavy.
ianao raha vehivavy izay mitovy amiko rehetra misangana mijoroa fa milanao ny tany sy ny firenena, milanao ny tokantrano sy ny ankohonana, milanao izao tontolo izao raha vehivavy, ny milanao itaona fanamaro any amin'ny fanjakany lanitra Andriamanitra. Ary azadino fa ity tany ity ne dia maka endrika vehivavy satria ho avy ny fotoana ho alaina teto ny zanak'Andriamanitra. Sahalan'ny hoe toy ny hoe vehivavy be voka zany ny tany amin'izao andro misy antsika zao andro ankehitriny izao, manaitaina marary ny tany sy izay rehetra eo aminy, ohatra ny mihetsi-jaza zany ity tany ity amin'izao fotoana izao. Dia misy lavaka ivoahana teto amin'ny mahavehivavy azy ivoaka teto porisaka tato daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra hiakatra hitsenan Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Atao vao amen aminao zany. Maka endrika vehivavy ty tany rehetra misy antsika sy ianao ty. Tsy maintsy polisatra mivoaka tato daholo miporisaka tao daholo reto ny zanak'Andriamanitra, reto ilay nateraka indray, reto ilay nibebaka marina. Mialohan'ny hafaranty izao tontolo izao tia dia hisy evanjavona an'izay miporisaka miala tato sika zanany rehetra nateraka nivoaka tato zany. Tatsika vehivavy ty tany ty. Ankehitriny toa ny mety zaza, ina moa ny olana tsy hitatsika ny aretina sy mitranga amin'izao, marary ny tany, manaitaina be fa mandra-piteraka mandra-pivoaka ny zanak'Andriamanitra tato aloha. Iza koa ny laza izay vehivavy efa niteraka laza fa moramora zany mety zaza zany. Mandainga izy akoatra ny hoe nitsindro nangaka dia hoe tsy reny marary, fa marary izay mety zaza rehetrarehetra mialohan'ny ivoan'io zaza io tao. Dia ohatr'izany ty mahazo an'ity tany misy antsika sy ianao ty, marary, mitaraina ny tany. Fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hiteraka tato, hiala tato ny zanak'Andriamanitra marina. Ary Jesosy efa manomana toerana, efa manomana lamban-jaza, tsy inona fa ny akanjo fotsy ampirakofana anao zany rehefa tonga ny fanjakany lanitra. Mba maniry an'izany ve ianao raha vehivavy? Eny ianao raha lehilahy izay vadin-draha vehivavy. Maniry an'izany ve ianao hitondra ny ankohonanao? Ozy ny tantaran'ny Joba zay hoe tonga teto izy mitanjaka, miala eto mitanjaka tsisy inona. Tonga teto izy ndray aman-dreny izay niteraka azy nanomana lamban-jaza nandrakofana azy nitsenana azy miaraka amin'ny akanjo kely mahafatifaty kely masosotra kely reny. Masosotra indray moa fiteny azy fa mahafinaritra zany e. Izay moa fomba fitenitsika azy. Ohatrany mahafinaritra kely ilay zazakely miaraka amin'ny akanjo kely homaninao anazy iny. Izay zany izy raha olombelona. Miala eto koa isika rehefa miporisatra mivoaka tato ny zanak'Andriamanitra misy akanjo tsara tarehy be, mahafinaritra be nomanina an' Jesosy ho ampandrakofana antsika. Amen. Irinao ve zany? Tianao ve zany? Mampangetaeta ny fonao ve zany? Sa hozy izy ianao dia mbola hiady eto amin'ny fiainana eto ihany raha vehivavy, problème vahina isan'andro tsy mety voavaha satria ianao tsy miaraka amin'i Jesosy, tsy ao Jesosy, fa mila feno an' Jesosy ny tokantranonao. Aza manaiky ho reraky ny fiainana raha vehivavy aza manaiky an'izay ataon'ny firenena rehetra miadia zo amin'io lehilahy io fa tsy poriporetiny io eo. Sangana, aza manaiky lembenana zany. Samy ny olombelonako, samy misy raha, samy manana fofinaina mahavelona miadia. Zany ny famporisian'izao tontolo izao. Tandremo. Tsy izay ny ten'Andriamanitra amintsika. Ampahereza amin'ny ten'Andriamanitra ny tokantranonao. Mivavaha mandrakariva ka aza mety reraka aforeto ny tongotrao rehefa misy ny olana raha vehivavy lehilahy mety tsy mahavita vavaka, ianao mivavaha. Zay ingy isika vehivavy, zay ilay mampatanjaka antsika io matanjaka amin'ny finoana, matanjaka amin'ny saina, tsy manaiky lembenana amin'ny fanambanimbaniana rehetra ity, fa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa. Raha vehivavy, sambatra ianao fa natao vehivavy. Sambatra aho fa natao vehivavy. Raha vehivavy, ianao anie ilain'i Jesosy. Raha vehivavy, ianao ange nisindro taranaka mitovy aminao reo. Raha vehivavy, ianao ange nahatonga an'izao firenena izao feno olona. Raha vehivavy, aza atao tsinotsinona ny mahavehivavy ianao. Aza mety ho viravirain'ny Satana ny mahavehivavy ianao. Raha vehivavy, aza manaiky
hitoetra ao amin'ny ray aman-dreninao ianao rehefa nahazo tokantrano, efa nisy vady sahazy, mandana mitokana miala lavitra ny ray aman-dreny, mandao ny ray sy ny reny mba hikambanana indray. Ary eo ny bevady any reto ka tsy mba azo hidikidirana ny olana misy an'izy ireo fa manana secret hafa izy ireny. Namaky isika tamin'ny faran'ny baiboly nivakintsika eto, ny tanjaka izy ireo tsy nalala henatra, satria tsy raha misy henatra tsony amin'izy ireo fa mpifankatia iray ihany izy roko. Ary ny secret amin'izy ireo dia tena secret marina. Ary ny zavatra vitan'ny mpivady eo ambadimbadika eo tsy fantatry ny olona ety ivelany. Ary raha misy ny olana amin'izy ireny dia tandremina mitsofoka fa tena avabaraka eo. Fa raha androany izy ireo miady rapitso efa mihavana, mifanome lamosina izy ireo androany fa rapitso efa mikambana indray, ka akory ny tsofotsofoana amin'ny adina mpivady? Hafa misy ny complicité-n'izy ireo reny. Tandremo dia tandremo. Raha mbola tsy ao anatin'ny tokantrano ianao, nefa anatin'ny tokantrano dia mahalala an'izany tsara. Ohatran'ny hoe ny secret-n'ireo mpivady ireo rehefa miray hina, miray loha, miray tetika. Ary zany ange ny mampahomby ny tokantrano hoe rehefa miray fosaina ny mpivady, complicité iray hafa misy izay tokantrano izay. Misy fahombiazana hafa kely sy ritin'ny olona. Indrindra koa plus ny mbola misy any hoe taranaka ao anatin'izay tokantranon'izy ireo izay. Dia zanaka mahomby amin'ny fianarana, amin'ny zavatra rehetra mahomby, satria manino? Le mpivady efa niray hina hatrany am-boalohany. Ary nampanjaka ny tenan'i Kristy tao anivon'ny tokantranony. Ary izay nge ny ilaina ny tsodrano amin'ny tokantrano hoe. Tsy avy hatrany dia hoe tiako izy dia mifankatia any dia any dia misisisiny any dia mifanambady any dia miteraka any. Ilaina ny ara-dalàna eo anatrehan'ny firenena, eo anatrehan'ny ray aman-dreny aloha, eo anatrehan'ny ankonana zany, dia avy eo anatrehan'ny firenena izay le fisoroham-panambadiana, avy eo anatrehan'ny fiangonana tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ilainao zay. Ianao izay mety manam-pikasana ny hitokatokana fa hiala ray aman-dreny, ianao vehivavy. Tianao loatra raha lehilahy dia andehanao andao ny ray sy ny reninao fa hoe izay le izy. Fa ataovy mandeha amin'ny ara-dalàna foana ny zavatra rehetra mba hitongava ny tsodrano avy eny an-danitra hoe eo amin'ny tokantranonao, mba ho tokantrano vanina, ho taranaka vanina izay ateraka ao anivon'izay tokantranonao izay. Raha vehivavy, hafa nge ianao hoe. Raha vehivavy spesialina mihitsy nge ianao io hoe. Ilain'i Jesosy nge ianao raha vehivavy. Azaky io ohatran'ny lehilahy moka amin'izao dia ohatran'ny tindry zareo koa ny manao sarim-bavy. Dia manao kanjo lava, dia manao volo lava, dia manao fiteniny behivavy. Tatsika tian'olona nge. Ka eo ka manao sarim-bavy indray ny lehilahy. Dia nefa koa ny vehivavy manao sarin-dahy koa. Mba tsy izay anitsika rehetra. Fanady ao ilay ambadika izany. Fa atao foana ara-baiboly, izy ianao vehivavy ianao, mijoroa maha-vehivavy ianao. Fitafiana maha-vehivavy ianao no atao. Fa sy paozina lehilahy no ataonao. Efa mandeha any amin'ny toalety nefa jerena toa any amin'ny toalety publika ireny dia milahatra eo amin'ny toaletina vehivavy ihany raha lehilahy sarin-dahy. Moa ny sarim-bavy koa eo amin'ny vehivavy ihany izy fa tsy makany amin'ny toalety publika. Raha izy any tsy azo ofenina, ianao ihany ka manafokafina amin'ny akanjonao sy ny positionao amin'ny fiteny sy ny sisa io. Fa rehefa tena tokoa dia hita mihitsy fa io fa mitokany ery ny vehivavy dia mitokany ety ny lehilahy. Eny ihany ianao no mitsangana. Mampiavaka an'izy automatika eo ihany ianao. Noho izany mijoroa ianao. Aza manaiky viravirain'ny satana maha-vehivavy ianao. Ary aza sombaina ny maha-vehivavy ianao. Mandeha hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha vehivavy. Aza miady zo amin'ny lehilahy. Fa mandehana manaraka ny sitrapony tenin'Andriamanitra. Miadio ny zo ny adi-pisinao eto tany, tanterao zany. Izay ny zo mila edinao zany. Fa tsy hitovy amin'ny olona, hitovy amin'ny ranona, hitovy amin'ny lehilahy. Efa natao lehilahy izy manana ny tanjany, fa ny tanjany izay le hoe anananao fanampiana ny amin'ny vatanao izay. Satria indraindray reraka, marefo ny lehilahy. Misy moa lehilahy dia tena ovitra amin'ny vehivavy misy izy na miteny na manao zavatra dia eo betsy miteny eo. Dia ny vehivavy foana mijorona eny amin'ny misy fotoana misy zavatra hivoriana dia ny vehivavy no miteny. Fa lehilahy tsy miteny, ndeha tsy manaiky an'izay ianao raha lehilahy fa mila mijoro foana. Ka ianao raha lehilahy, ianao raha vehivavy, andao hijoro sika any amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
Zay ny antom-pisitsika ianao avoay ny mahavehivavy ianao, ny toetra, ny vatana, ny fitafy, ny fomba rehetra. Avoay izany. Azo atao sarisary le izy. Fa hafa nge ianao io e. Olona hafa misy ianao io nge raha vehivavy. Natokan'Andriamanitra ianao. Ho vehivavy de tena mba ianao fiera mahavehivavy ianao zany. Aza manaiky ho rotorotohan'ny Satana, ho potipotehan'ny Satana ny mahavehivavy ianao. Jere malaza zao ny fanolanan-jaza esy sy aroa. Akory ny ratrapondra vehivavy amin'ireny. Fa iza moa ny voaolany? Ny vehivavy nge nipotika ao anatin'ny fanolanany. Mora potehana ny vehivavy. Izay nampaherezana antsika. Ianao raha vehivavy, tezao tsara ny zanaka. Tezao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mba tsy ho voravirain'ny fahavalo. Ny ankizy kely ambeny tsara, tezao tsara ny zanakao raha efa niteraka ianao. Raiso ny rôla mahavehivavy. Raiso ny adidinao. Fitezana ny ankonana. Amin'ny fitiavana feno fahendrena avy any an-danitra. Fahendrena nomeny Jesosy ianao. Zany no itezao ny ankonana. Ny zanaka. Ny vady. Ny lehilahy tiavy tsara ny vady sy ny ankonanao. Mba tsy tonga ny vehivavy andeha hitady ny fitiavana ny ivelany any rehefa tsy feninao zay, mila mifameno ny fitiavana roa roa. Ary mila complicité misy na roa roa amin'ny zavatra rehetra mba hivoahan'ny fahombiazana ao anivon'ny tokantrano. Ny fitahiana Andriamanitra mirotsaka ao rehefa complicité amin'ny zavatra tsara na roa roa. Satria izay manana complicité izy roa. Ary tsy azon'izan'izay idirany zany. Mba manjaka, mba mampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra ao anivon'ny tokantranonao ianao raha vehivavy. Mety ny raha lehilahy mbola sy converti, ianao nefa converti aloha, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy izay idirany io lehilahy io vadinao ao anivon'ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao raha lehilahy, raha ny vadinao sarotra hoentina ianao nefa converti, hoento ny vadinao. Ento mba afaka, aza reraka. Mijoroantsika rehetra izay efa tokantrano vehivavy sy lehilahy naorin'Andriamanitra tamin'ity tany ity, ianao efa ao anivon'ny tokantrano, ataovy tsara izay tokantranonao izay mba ho hitan'Andriamanitra fa natoky ianao tamin'izay nomenanao. Ny ministeranao napetraka tamin'ity tany ity dia ny tokantrano izay nomenanao. Avy eo voany ivelany. Ianao raha vehivavy, ataovy tsara ny vady sy nomenanao, vady sahaza nomenanao. Jereo taranaka reo mitovy daholo. Na lana ny vavy, jerena mitovy amin'ny lehilahy, mitovy amin'ny vehivavy ny zanakareo, iray ihany nareo. Tiavo ny taranaka, tiavo ny ankonana. Fa isika vehivavy no mampisy izao firenena izao, mampisy izao tontolo izao. Ary raha tsisy antsika vehivavy dia zava-poana ny tany. Zava-poana. Ary mampanantena Jesosy efa nampanantena ary mila manantena antsika ny fampanantenana nomena antsika raha vehivavy. Ary tsy manaiky an'izany fotsiny tsindriana fotsiny, tsy mahazo miteny, tsy mahazo mitory, tsy mahazo manambara momba an' Jesosy, tsy anyvaliny. Mitory anao raha nomenanao ny taridalana, nomena ny révélation, nampitenen'ny fany masina mandehana mitory ny tenin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo tapenam-bavany amin'izany. Fa fotoan'izao afaka milatsaka amin'ny nofo rehetra ny fanan'Andriamanitra mampiasa an'izany olo izany. Ianao koa raha vehivavy ao anatiny. Androany ahita vehivavy tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy, ary ahita vehivavy tsy hiandry valomaritra vao mihetsika amin'ny fifaliana amin'ny tokantrano. Na dia misy fahoriana aza ao, misy ao raha amin'ny zavatra rehetra. Raha izay fahoriana izay no misy ao androany, fa soloy fifaliana sy fisaoran'izay dia ho hitanao tsara ny fidiran'i Jesosy eo anivon'ny tokantrano raha vehivavy. Raha vehivavy mahery ianao. Raha vehivavy matanjay ianao. Raha vehivavy mitsangana ianao. Raha vehivavy mijoroa ianao. Raha vehivavy mba fiera amin'ny tenanao mahavehivavy ianao. Aza manaiky rotorotoany potehany Satana ny fiainanao. Fa izy no mila potehanao. Raha vehivavy toeriny vavalo dia andositranao. Raha vehivavy mitsangana,
fa ianao no ho ampiterahana ho an'ny olombelona izay mbola hihisy amin'ny taranaka mandimby rehetra anerinantsika any. Raha vehivavy, ilain'i Jesosy ianao hamenony tany. Raha vehivavy, ianao no fitaovana hisiny taranaka hoentina any an-danitra. Raha vehivavy, mila anao Jesosy. Mitsangana manomboka izao. Manomboka izao zany ianao tsy hiandry amin'ny 8 mars intsony fa tena ampijoro fa ianao lay nampatanjana, le ianao lay vehivavy nalaina tamin'ny analan'ny taolana ka matanja saina amin'ny lafiny rehetra hijoro, hifaly, hifety, hiravo miaraka amin'ny fanahy masina isan'andro. Toy ianao zany mbola tsy anaty fanompony ka ity teny ity nampaherezinao midira. Raisy Jesosy ekeo ho tompo sy mpamonjy fiainanao manokana eo amin'ny fiainanao izy. Dia ho hitanao fa efa ho aminy amin'izay ianao. Dia hitanao amin'izay nitondranao ny fiainanao sy nitondranao ny ankohonanao rehetra. Amen. Mahereza raha vehivavy mitovy amiko rehetra tain'ny tompo. Mahereza koa ianao raha lehilahy izay vadin'io vehivavy io tiavy ny vadinao mba hanjakany fifankatiavana madio araka sitrapon'Andriamanitra ao anivon'ny tokantranonareo. Samy tain'Andriamanitra misaotra anao ny haino an'izany teny fampaherezana zany ary ho amafisoko amin'ny vavaka izany mba ho tanteraka marina ao anivon'ny tokantranonareo. Amen. Da ho ary vavaka isika. Halleluja. Ray masina tsara indrindra misaotra anao lehibe izahay ny amin'izany havatra nomenao any tsirairay avy izany. Vehivavy no nampiteneninao, vehivavy koa reto nampandrenesinao, eny mety miaraka amin'ny vadiny ihany koa. Misaotra anao fa izay lahy sy vavy nampiasianao amin'ity tany ity no ataonao hameno ny tany. Miteraha izy ianao dia mameno ny tany. Feno tokoa ny tany ankehitriny izahay anisany mameno satria izahay dia anisany eto ary anisany koa manana taranaka efa manjafy ihany koa. Jesosy misaotra anao lehibe fa satria tsy namoronmorona foana ianao raha nampiasana olombelona fa misy antony. Ka tonga ao amin'ny antony izay mahatakatra ny sitraponao ankehitriny. Ka niza vehivavy nampiasianao amin'izao tany izao Andriamanitra, vehivavy nilainao nampiasiana dia ho tonga amin'ny antom-pisiana izy. Hahatanteraka ny sitraponao tokoa izy. Hanao izay rehetra ilanao azy izy na izy ampaherezo manokana. Raha misy vehivavy maheno an'izao fizarana izao Andriamanitra ka mitomany izy, kivy izy, leo izy, mitady hamono teny izy, ampaherezo manokana izay vehivavy izay Jesosy. Aza vela hiditra amin'ny fahakiviana izy, aza vela hiditra amin'ny famonotena izy, atrakao indray izy Jesosy, atsangano indray izy Jesosy. Aza vela naritoky, aza vela ho kivy amin'ny fiainana. Mety hoe tsy manambady ihany koa izy fa mipetratra ery. Ianao no hanome vady sahaza ho an'io vehivavy io Jesosy. Ohatra ny raha lehilahy zao dia ianao no nisahirana nanome vady any Adama. Dia atao voatr'izany koa Jesosy. Samy manana ny anjara voatendra tsirairay avy. Aoka hifanena amin'ny anjara voatendra izay rehetra tsy mbola manana ny vadiny ato. Amin'ny tsirairay avy izay mandray an'izao hafatra izao, indrindra izay manaraka ato amin'ity pejy ity Jesosy malala. Ampaherezo izy omeo azy ny vady sahaza ho azy. Ary rehefa manana tokantrano kosa nefa izy ampanjaka ao amin'ny fifankatiavana tompo. Aoka ny ranomasondra vehivavy amin'ny alahelo sy ny ankiviana, lehilahy mety misotro toaka mamono, manakorotana, ampitsahatra an'izany tafio-drivotra izany anatin'ny tokantrano izany eny ianao. Tianao loatra izay vehivavy, ary izay vehivavy misy ny tsehoanao Jesosy vao nitsangana tamin'ny maty ianao. Izay zany misy ilananay, misy antom-pisiana izay vehivavy eto ka ho tanteranay izany. Izay tsy anaiky ho tapena ambava fa hitory sy hanambara ny filazantsara anao. Avelao hifanena amin'ny anjara voatendry amin'ny fanompoana ny tsirairay avy. Avelao hifanena amin'ny anjara voatendry amin'ny vady sahaza ny tsirairay avy. Aleo hifanena amin'ny anjara voatendry amin'ny zanaka, hampisy ho zanaka anatin'ny kibo ny vehivavy rehetra mba tsy ho momba fa mba hisiana taranaka izay tokantrano naorina izay. Miasa fanahy masina, miasa Jesosy mbola indreto izay velon'aina ny tompon'izany hafatra izany. Misaotra anao andreto vehivavy namako rehetra ireto. Amin'ny analan'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovako sy metraka izany vavaka izany. Halleluja. Misaotra tompo. Amen. Amen. Tain'ny tompo raha vehivavy mahereza indrindra
Efa fantatry fa nampaherezan'ny tompo ianao ary mbola hitombo sy faherezanao zay araky ny ankatoavanao ny teny dia fataro ary manomboka izao fa vehivavy hafa misy ianao io spesial hafa misy ianao raha vehivavy dia mba fiera amin'ny tenanao ianao dia kolokoloy ny tenanao mahavehivavy ianao dia tanterao ny sitrapon'Andriamanitra aminao sy ny tokantranonao ka iny tompo ianao aza miandry fetiny fetim-pirenenan'ny resaka ny firaisam-pirenena rehetra hoe fetin'ny vehivavy 8 marsa fa mifale mandraka-riva ato amin'ny tompo ianao. Amen. Tainy Jesosy daholo. Aza dina misabony ny pejy raha sitraka dia mahazo fizarana koa ianao amin'ny andro hafa raha toa ka sabonianao nataonao sy amin'ny pejyntsika. Tainy tompo manokana ny ianao. Fiana